Eksodosy 2:13. Ny nanaovan'ny zanak'Israely omby lahy kely volamena iankohofany sy ny fahatezeran'Andriamanitra noho izany. Ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy, dia niangona ho eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe, mitsangana ka anaovy Andriamanitra izahay, hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary hoy Arona taminy, romboty ary ny kavim-bolamena izay eny amin'ny sofiny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka ento ety amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena izay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy ho eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy omby lahy kely anidina. Dia niteny ny olona ka nanao hoe, io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha hitan'ny Arona izany dia nanao alitara teo anoloana izy, ary dia niantso Arona ka nanao hoe, andro firavoravoana ho an'i Jehovah raha apitso. Dia nifomaraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka hihinana sy hisotro ny olona dia nitsangana hilalao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandehana midina ianao, fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Nalaky ny vily niala tamin'ny lalana izay nasiako nalehana izy, ka efa nanao omby lahy kely anidina ho azy, ary efa niankohaka teo anatrehany sy namono zavatra atao fanatitra taminy izy, ka nanao hoe, io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, efa hitako io firenena io, fa indro firenena mafy atoka izy. Ko ankehitriny avelao hirehitra aminy ny fahatezerako ka haringako izy, fa hahatonganao firenena lehibe aho. Fa Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamaniny ka nanao hoe, Jehovah, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery? Nahoana ny Egiptianina no avela ilaza hoe, mba hahita loza no nitondrany ireny nivoaka, hamonoany azy eny an-tendrombohitra sy andringanany azy tsy eo ambonin'ny tany? Mialaha amin'ny fahatezeranao mirehitra, ka manenena ny amin'ny loza izay anjony olonao. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao, izay nianiananao tamin'ny tenanao sy nilazanao hoe, hamaro ny taranakareo aho ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Ary izany tany rehetra nolazaiko izany dia omeko ny taranakareo, ary izy andova izany mandrakizay. Ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy hamelezana ny olona. Ary Mosesy nihodina ka nidina avy tao an-tendrombohitra, nitondra ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vato fisaka nosoratana teo amin'ny lafiny roa dia teo anatrehany sy teo ambadika no nisy ny soratra. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra, voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Ary rehefa reny Josua ny fitabatabany olona izay niorakoraka, dia hoy izy tamin'i Mosesy, misy tabatabanahy dia tsy antoby. Fa hoy kosa izy, tsy feo fiobin'ny mahery na feo fitomanin'ny resy no reko, fa feon'ny mihira. Ary raha nanakaiky ny toby izy dia nahita ny omby lahy kely sy ny dia,
ary ny rehetra ny fahatezeran'i Mosesy dia natonta ny vato fisaka teny an-tanany ka novakivakiany teo ambodin'ny tendrombohitra. Dia nalainy ilay omby lahy kely izay efa nataon'ny olona ka nodorany tamin'ny afo ary notorotoroany ho vovoka. Dia nafafiny tambonin'ny rano ka nampisotroiny ny zanak'Israely. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona, inona no nataony'ity fireneny ity taminao no nitondranao eloka lehibe taminy? Fa ho kosa Arona, aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao tompoko, fa ianao mahalala ny toetry ny olona fa mpanao ratsy izy. Ary hoy izy tamiko, manaova Andriamanitra ho antsika hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjoa azy. Ary hoy izao taminy, nazovy manam-bolamena, aoka handrombotra izany izy ka dia nomeny ahy, ary natsipiko tao anaty afo izany ka io omby lahy kely io no nivoaka. Ary rehefa hitan'i Mosesy fa natondraka anara-po amin'izay tsy mety ny olona, satria efa natondraka Arona ho fanakorana eo amin'ny fahavalony izy, dia nijanona teo amin'ny vavahadin'ny tobo Mosesy ka nanao hoe, izay rehetra an' Jehova mankanesa ety amiko, ary ny taranaka Levi rehetra niangona teo aminy. Dia hoy izy taminy, izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, samy manao ny sabany eo am-balahany avy ianareo, dia mandrosoa sy miverimberena amin'ny isam-bavahadin'ny toby, ary samia mamono ny rahalahiny avy sy ny sakaizany avy ary ny namany avy ianareo. Dia nanao araka ny tenin'i Mosesy ny taranaka Levi, ary nahafatesana tokony 3,000 lahy ny olona tamin'izany andro izany. Fa Mosesy efa nilaza hoe, manokana ny tenanareo ho an'i Jehova ianareo anio. Eny, samy mamono ny zanany sy ny rahalahiny avy mba hazonareo fitahiana anio. Ny nifonan'i Mosesy sy ny navalin'Andriamanitra azy. Ary noho ny maraina dia hoy Mosesy tamin'ny olona, efa nanao fahotana lehibe ianareo, ary ankehitriny dia hiakatra ho ao amin'i Jehova aho, fa angamba ahazo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo. Ary Mosesy dia niverina ho amin'i Jehova ka nanao hoe, indrisy, efa nanao fahotana lehibe ty firenena ity, ka efa nanao andriamanibolamena ho azy. Ary ankehitriny enga ny eka hamela ny fahotana ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho, vono eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Fa hoy Jehova tamin'i Mosesy, na iza nanota tamiko dia ho vonoko ny anarany eo amin'ny bokiko. Mandehana ankehitriny ka ento ny olona ho any amin'izay efa nolazaiko taminao. Indro ny anjeliko no hitarika anao eo aloha, ary amin'izay andro amaliko dia hamaly azy noho ny fahotany aho. Ary Jehova namely ny olona satria nanao ny omby lahy kely izy, dia ilay nataony Arona.